na ara-pitaovana na izay rehetra tadiavinao na izay rehetra nofinofisinao azy raha toa ka misy olona anankiray vonina hiaina amin'izay nanendren'Andriamanitra azy mahavery Andriamanitra vonina hanohana na ara-bola na ara-pitaovana na ara-pahasalamana na tsy fantatrony na ara-materiel na amin'ny zavatra nofinofisinao raha toa ka vonina ianao hiaina amin'izay nanendren'Andriamanitra anao tanteraka fantany apetsaka ina le fiainana nanendren'Andriamanitra mety apetra-pantany eo mofo hoe fiainanao zao fa tena amin'izao nanendren'Andriamanitra fiainanao mba hiaina eto ambony tany mofo fa tena fiainana zao mihitsy zany tena zao mihitsy zany nanamboaranao Andriamanitra eo am'tao mbola tsy tena zao nanamboaran'Andriamanitra mbola manana fiainana tsara lavitra an'io Andriamanitra manao ary tena mbola raha io zavatra nofinofisinao dia hoe akely loatra io mihoatra lavitra an'io Alleluia Alleluia tamin'izay ala zay nivavaka tsy fantako nanao bavaka zary tao aminay tao efa natory za dia nanofy nain'Andriamanitra resaka dia zao zavatra teneny ina mba zavatra zao mba nanontaniana ina mba zavatra tianao ataoko aminao ery sozy zavatra tianao atao aminah anatina nofy io zavatra tianao atao aminah laozy mba aseho anahy dia anatina nofy fa za matory dia tsy fantako nanofy lolina fa inoky le izy fa avy amin'Andriamanitra rehefa natory zay dia andaso ipetrahanao fanaovako anazy lasa nakakaeza nanoratra dia sans page feno zavatra ilaiko atramina bakiraro voasoratra tao dia hoy zay nanekikeliko fotony izy miasa dia tanteraka aloha itsarika wow ampahafily zany rehefa Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra izy